aza dia mijery aloatra ianao fa jery ten'Andriamanitra tsika ao am-bokin'i Isaia kofa 7:1-30. An Jehova dia mandroso hery kosa, elatra ny akarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Zany teny zany dia mampahery atsika androany. Eto amin'izao tontolo izao dia tontolo mareraka. Na hoe eto ianao na ho any États-Unis dia mareraka foana any. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao hoe misy fanantenana ho an'izay mino. Misy fanantenana ho an'izay izy miandry an'i Jehova. Misy karazany roa ny olona. Na izy manantena zavatra hafa, na izy manantena an'i Jehova. Zany hoe eo zany tsika dia mijery hoe manantena an'izy sika. Fa ny olona manantena zavatra hafa matetika, ny fiafarany dia arerana foana. Ny fiafaran'ny olona manantena zavatra hafa dia tsy maintsy arerana na tiany na tsy tiany. Ary ao anatin'izany efa dia be dia be ilay zavatra azo antenaina. Be dia be satria ohatra hoe zao hoe hanompo zavatra hafa ianao zao dia efa afaka hoe mitontona any zany ny fanantenanao hoe tena iny ny fanantenanao. Ohatra hoe hanompo iny tony karazana iny tony ohatrany hoe vato boribory tony. Afaka manompo an'ireny zao ianao. Fa ny zavatra azo antoka dia zao hoe tsy maintsy miafara amin'ny arerana foana iny na tianao na tsy tianao. Rehefa mandeha ny fotoana dia tsy maintsy ho tsapanao hoe tena mandisy fanantenananao io, ary tia ny tena zavatra lehibe tiako tenenanao ihany koa androany. Mety manantena olona ianao eo amin'ny fiainana, mety manantena ny tenanao ianao, fa zao nolazaiko anao hoe tsy maintsy arerana ny fiafarany zany. Ahoana moa le hoe manantena olona? Ohatra hoe mandeha zao ny andavanandrom-piainana dia efa ohatrany hoe matsiaro very ianao raha ohatra ka tsy eo ny olona anankiray afaka manampy anao. Tsy hoe tsy misy hoanina zany fa le fanampiana le fanampiana le fiorenan'ny fanantenanao misy. Ohatrany hoe matsiaro very ianao vao tsy eo ny olo tianao ohatra na ny vadinao. Zany zavatra zany dia efa fanantenana azonao. Tsy hoe tsy tianao le olona akory, ny vadinao na ny olo tianao na ny namanao, fa le fo miorina any amin'le olona, le fanantenanao miorina any amin'le olona. Iny le zavatra tena zava-doza iny ary iny le mahareraka vetivety mihitsy. Fa ny zavatra rehetra mantsy dia mety handisy fanantenana antsika. Ny olona mety handisy fanantenana, ilay vato boribory mety handisy fanantenana, ary indrindra ihany koa ny vola dia mety handisy fanantenana antsika sy ianao. Ny vola dia zavatra afaka ampiasaina kanefany. Raha ohatra ka any ny fanantenanao dia tsy maintsy ho reraka ianao. Teneny eo akaikinao aloha fa aza variana ianao mandreraka ny vola hoe raha any ny fanantenanao. Betsaka ny olona reraka satria nahoana? Satria any amin'ilay vola ny fanantenany. Satria nanantena afera hipoaka. Nanantena afera hipoaka dia reraka avy eo dia tonga any famoizam-po avy eo. Ao anatin'izany nefa dia tena Andriamanitra milaza amintsika hoe izay miandry an'i Jehova ihany mandroso hery. Io miandry io raha ohatra ka dika tsotra dia midika hoe manantena ihany koa. Zany hoe ny manantena an'i Jehova, ny manana fanantenana miorina amin'i Jehova. Fantaniana mipetraka zany amin'ity an'ity hoe miorina iza ny fanantenantsika sy ianao, iza ny tena antenaintsika ao anatin'izao fiainan'izao. Mety olona ve? Mety vola ve? Mety ny tenanao ihany koa ve? Misy fampianaran'izay ankehitriny, karazana ohatrany hoe fampivoarana maha-olona hoy ilay filaza azy raha miteny malagasy. Fampivoarana maha-olona io dia ohatrany te hilaza hoe matoky ny tenanao, miantehera amin'ny tenanao. Mety ilaina ihany angamba le izy raha toka fampaherezana, kanefa hitako hoe tsy mety le izy satria nahoana? Satria mandisy fanantenana zany. Betsaka nefa niantehatra tamin'ny tenany, tsy vitan'le izy avy eo dia namoy fo izy. Fa zao ny zavatra mahafaly hoe misy fanantenana azo sika antenaina kay ity amin'ity zao tontolo zao ity, dia tsy iza fa Jehova. Jehova dia azonao antenaina amin'ny fotoana rehetra. Ary ny ankabeazan'ny olona zay hoe tsy reraka tao anatin'ny Baiboly dia olona nanantenan'i Jehova. Ny olona nanantenan'i Jehova ihany tsy reraka tao anatin'ity Baiboly ity. Fa raha mahita ianao olona reraka dia tadio fa tsy nanantenan'i Jehova izy zay. Ary zao ny ambarako anao androany tantaran'i Joba nisy fotoana izy zao niatrika zavatra maro be. Navelan'Andriamanitra niatrika zavatra maro izy. Dia jereo tsara ny fifikirany amin'Andriamanitra satria any le fanantenany. Nandalo ny aretina dia any ny fanantenany dia tsy niala izy. Nandeha ny atao hoe niala ny fananany
fa tsy niala tamin'Andriamanitra izy satria any ny fanantenana zany atao hoe olona manorina amin'ny fanantenany amin'ny Jehova. Ny olona manorina amin'ny fanantenany amin'ny Jehova dia tsy miala ao anatin'ny zavatra mety hatrehany. Mety mandalo azy zao ianao androany fa raha toa ka hoe any amin'ny Jehova ny fanantenanao dia tsy miala aminy ianao, fa matoa ianao zay niala aminy dia tsy tany zay ny fanantenanao. Azonao le izy? Ka androany zany ianao dia mila mijery an'izay fanantenanao zay hoe aiza ny fanantenanao androany. Mety iza no antenainao, mety ho inona no antenainao. Fa za te ilaza aminao androany antsika rehetra fa izay manantena an' Jehova ihany tsy ho reraka mandrakizay. Zao anefa ny zavatra mitranga rehefa zao ny zavatra mety hoe atao hoe azo tsindrina manokana ao anatin'ity hoe fiarahantsika amin'ny tompo ity, raha hoe efa manantena ny tompo zany ianao, efa Jehova no antenainao. Zavatra roa no mila tandremantsika ao anatin'le izy, satria raha tsy mitandrina tsika dia hiverina ho any amin'le fanantenana zavatra hafa indray, ho any amin'le fanantenana vola, na fanantenana arena, fanantenana olona ary fanantenana ny tenantsika, dia hiverina ho any amin'ny fahadisom-panantenantsika raha toa ka tsy tandremantsika reto zavatra anankiroa reto. Zavatra voalohany ao anatin'izany dia ny famaikana. Ny famaikana rehefa ohatra ka hoe tsy tandremantsika sy ianao dia hiverina ho any amin'ny fanantenana zavatra hafa tsika sy ianao. Hitanao ohatra ny hoe misy olona zao efa manaova mainina aloha fa ohatra ny tena mangina be nareo dia ohatra amainina. Hitanao rehefa ohatra ka hoe efa miorina amin'ny tompo ny olona anankiray, dia ataoko hoe za zany le ohatra raisiko, miorina amin'ny tompo ny foko dia za mazoto miangona, za manompo an'Andriamanitra, fa amin'ny fotoana misy zavatra matery amin'izay ohatra hoe marary ohatra, dia amin'ny fotoana amin'izay mila le fanasitranana zany, dia efa maika ny ao anatiko hoe tena ahoana ny fomba asitrana, ka raha amin'iny fotoana iny maika dia tsy maintsy voafantrika hiverina ho any amin'le tsy manantena an' Jehova indray. Azonao zany hoe tsy voatery hoe ny olona tsy manana an' Jehova ihany kay no afaka hoe mijanona amin'izay, fa ny olona efa manana an' Jehova ihany koa dia possible mihitsy miverina ho any amin'izay tsy fananana fanantenan'izay ihany koa, raha toa ka tsy mitandrina ao anatin'le famaikana ny zavatra resahako anao eto. Raha maikamaika ianao dia tsy maintsy alahelo, dia ho diso fanantenana, dia ho reraka. Nefa ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Zay miandry an' Jehova ihany io, fa le miandry an' Jehova tsy mijanona fotsiny eo amin'le hoe manantena, fa plus ihany koa le izy hoe mahandry. Zany hoe sady manantena ianao no mahandry azy amin'ny fitondrany. Ahoana ary le hoe mahandry azy amin'ny fitondrany? Efa nambarako teo hoe tsy maimaika ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokin'io Apolanany hoe izay maimaika rehetra hozy izy dia alahelo ihany. Zany hoe nizaniza maimaika zany dia tsy maintsy ho fahadisom-panantenana foana ny afarany io, na ho ela na ho aingana. Hatramin'izay ny ainako dia te hilaza aminao hoe hatramin'izay ny ainako, mbola kelikely ihany ny ainako, efa nahita zavatra fa hatramin'izay nahitako zavatra zay, dia ny olona maimaika rehetra dia tsy maintsy malahelo foana ny fiafaran'le izy. Asa ianao raha efa nandinika an'izany. Ny olona raha vao maimaika foana, na inona mamaika azy na inona, dia alahelo foana izy ao anatin'izay. Betsaka no mipropose hoe ty ataovy ty fa tena ohatran'izao ty raha mipoaka eo. Iny amin'izay ianao miditra satria maninona? Satria maika. Dia inona ny zavatra mitranga avy eo? Tsy mipoaka le izy. Dia eo amin'izay ianao vao hoe malahelo dia ho reraka ny any anatinao any. Ary iny le mila tandremana le niteneniko teo, satria ho an'ny mpino, ho antsika mpino, dia mila mitandrina ao anatin'ny famakiana. Satria raha vao tsy mitandrina an'izay tsika sy ianao, dia isika sy ianao indray lasa ohatran'ny olona tsy manana fanantenana indray tsika sy ianao. Azonao le izy? Lasa ohatran'ny karazan'olona tsy manana fanantenantsika raha ohatra ka hoe miditra ao anatin'izay famakiana izay. Ary ny faharoa manarak'izay dia ity hoe mila kolokoloana ilay fanantenana ao anatsika sy ianao. Teneno an'izay ny eo akaikinao. Mila kolokoloana ny fanantenana ao anatinao. Ahoana le mikolokolo fanantenana? Zao dia efa fikolokoloana fanantenana. Ny fiarahana amin'ny tompo zany ry havana, ny fanantenana an' Jehova zany tsy mijanona fotsiny hoe ianao no antenaiko tompo, tena ianao mihitsy no antenaiko dia any an-trano ianao dia mitsotsotra fotsiny, fa mila kolokoloana io. Amin'ny fotoana io tsy kolokoloanao dia verina ho any amin'ilay olona tsy misy fanantenana foana ianao. Zany hoe le izy zany tsy misy hoe dingana ray dia samy vita, fa le izy mila fitohizana le fikolokoloana ny fanantenana ao anatinao. Amin'ny fotoana ianao tsy mikolokolo an'izay dia tadio fa tsy maintsy ho karazan'olona diso fanantenana ianao.
Amin'izay fotoan'izay ianao dia anantena olona, iverina anantena olona indray ianao, dia aty am-piangonana ianao dia anantena maro. Ianao aloha zany rehefa tonga aty, ty tsindriko kely. Ianao rehefa tonga aty dia mpanome fanantenana ny hafa fa tsy miandrandra fanantenana amin'ny hafa. Teneno an'izay ny eo akaikinao. Mpanome fanantenana ianao tonga aty hoe fa tsy ianao indray no anantena inona. Sika dia manome tonga aty fa tsy sika no miandro omena. Zay ny toe-pon'ny Kristy zay. Ka amin'ny fotoana ianao raha vao tsy mikolokolo an'ilay fanantenana ao anatinao dia lasa karazan'olona miandry olona ianao. Dia tonga aty am-piangonana ianao dia miandry raharahiana ianao dia za mba harabao, dia za mba tambatambazo. Dia ohatra zany no ataonao rehefa tonga aty am-piangonana ianao, fa amin'ny fotoana ianao mikolokolo ilay fanantenana ao anatinao dia satranao foana azy anome, satria ianao manana fanantenana tsara indrindra dia iza? Jesosy. Manana fanantenana tsara indrindra ianao dia Jesosy, dia satranao aza anome. Inona ary ny tena tiako tsindriana ao anatin'io? Ny tena tiako tsindriana ao anatin'izany dia ilay sika ho antsika kristiana indrindraindrindra. Raha ohatra ka tsy manana fanantenana ianao ilay karazany voalohany, dia misy fanantenana toroko anao, Jehova manantona azy ianao amin'ny alalan'i Jesosy, ary hoy ny voasoratra hoe tsy mandaza manantona azy izy. Raha androany ianao ka mety hoe tsy manana fanantenana, diso fanantenana, dia afaka manantona azy maimaim-pony ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary indrindra ihany koa ity faharoa ity ny tena tiako tsindriana aminao. Atsika mino fa betsaka sika nefa kristiana eto, betsaka sika nefa nandray an'i Jesosy, betsaka sika nefa nandray ny fitiavany, fa io ny tiako tsindriana hoe ho antsika ry havana mila mikolokolo fanantenantsika, mila kolokoloana ny fanantenana. Tsy vita ny ray volana io, tsy vita ny herinandro, tsy vita ny hoe herintaona io, fa isan'andro ianao dia mila mikolokolo ny fanantenanao. Ny fotoam-bavaka misy eto amintsika zao dia alarobia any, tsy hoe manao dokam-barotra akory, fa alarobia any dia alahady dia raha misy mahalinanao dia afaka tonga foana ianao. Dia ny intercession isaka talata, fikolokoloana fanantenana avokoa zany rehetrarehetra zany. Ary io ny tena tiako resahana androany, satria betsaka ny kristianina nanantenan Jehova ihany izy fa tsy nahandry. Ela loatra ny tompo tao anatin'ny adina trehany dia nialy izy. Ela loatra ny tompo tao anatin'ny adina trehany dia miverina nanantena olona izy, miverina nanantena sampy izy. Ary zany tena zava-doza mihitsy zany. Mety afaka miteny sika hoe mbola tsy tao anatiny mihitsy. Eny, zay mihitsy ny tena marina, mbola tsy tao anatiny izy matoa ny verin-dalana. Fa kosa sika sianao no mila mitandrina ao anatin'izany. Jereo tsara ny tantaran'i Jodasy, efa teo akaikiny mihitsy ny mpamonjy, eo anatrehany mihitsy ny mpamonjy miaraka amin'ny isan'andro, fa satria asa retsy voakolokolo ve ny fanantenana, dia niala tamin'ny tompo izy, dia namadika an'ilay fanantenana. Fa raha ho antsika sianao kosa zay mety hoe efa manatrika fotoana ohatran'izao ihany koa, zany hoe possible ihany koa zany tsika sianao raha tsy mitandrina dia maninona miala amin'ilay fanantenana. Jodasy ary nanatrika anazy personne mihitsy, mbola afaka tena hoe foana ny fanantenana tany anatiny dia niala tamin'ilay fanantenana izy. Tsika sianao tsy mahita maso an'i Jesosy, ka raha tsy mitandrina tsika sianao zany ao anatin'izany, tsy mikolokolo ilay fanantenana dia iverina natena olona ianao, dia iverina natena zavatra misy eto amin'izao tontolo izao ianao, dia iverina ihany koa ianao anantena sampy. Androany amin'laza amintsika sianao aza manantena ninninona fa Jehova ihany antenaina. Jehova ihany antenaina dia tsy ho reraka ianao. Fa raha ho aty am-piangonana ianao ka anantena olona, na ho any am-piasana ianao anantena olona, dia tadio fa tena tsy maintsy ho reraka ianao. Eto amin'izao tontolo izao dia tontolo mareraka hoy ateny am-boalohany. Ka ianao zany raha mijoro eto amin'ny tontolo mareraka, dia ninninona zany hatrehanao, ninninona zany hitanao dia tadio fa zavatra tsy maintsy hareraka foana io. Raha vao ohatra ka misy olona mety hoe olona foana moa ny voateniko ao anatin'ilay izy, satria tsika olona. Fa olona zany raha ohatra ka mahita olona ianao dia tadio fa raha vao mitady antefana ny fanantenanao, hoe ty tena azoka anteherana, ty tena hitako mihitsy fa tsy hamitaka. Zay le atao hoe manorina fanantenana. Raha vao mahita an'izay zany ianao dia tsarovy fa tsy ho fanantenana no ambadika izay, dia mila mailo ianao, satria ninninona hitanao zany dia tsy maintsy hamadika anao amin'ny fotoana anankiray. Ninninona ozy Misy karazan'olona anankiray nanana zavatra anankiray izy dia namidiny, andeha ataoko hoe moto zany. Nanana zavatra anankiray izy dia io zavatra io nohony amin'ilay famakiana dia misy zavatra tiany ananana hafa ihany koa.
dia ilay zavatra ananany tsy dia hoe ratsy be manahoana fanalefany mba hazonan'ilay zavatra anankiray. Noho ny amin'izay famakany izay nefa dia satria lasa nivadika any ilay fanantenany amin'izay avy eo. Veriberina kely ilay resaka fanantenana satria zavatra sarobidy ilay izy a. Lasa any ilay fanantenany avy eo a, dia avy eo lasa niala tamin'ny tompony fony. Mety hoe azokazonao ihany hoe zavatra teneniko fa ohatrany hoe miboredika. Azonao ve ho ihany zavatra teneniko ianao a. Noho ny amin'ilay zavatra tiano azo, noho ny amin'ilay zavatra tiano azy dia navotsony izay mba efa teo ananany. Azonao ilay zavatra kely efa mba ananana izany dia avotsitra no mba azonany ity tsaratsara kokoa ity. Ilay fanantenana izany efa tena miala tanteraka amin'ny tompo, fa noho izany dia lasa miantehitra amin'ilay zavatra anankiray izy a, lasa manantena zavatra eto ambonin'ny tany izany izy ny tena tiako tenenina. Misy fotoantsika efa misy zavatra kely mba hoe ananantsika izany, dia noho ny amin'ilay hoe tsy fananana fanantenana intsony dia lasa vao mainka mitady tsaratsara kokoa. Azonao ilay izy. Noho ny amin'ilay zavatra efa mbo manana kely izany ianao eo an-tanana, fa noho ny amin'ilay hoe efa tsy fananana fanantenana, efa tsy any amin'ny tompontsony ilay fanantenana, dia vao mainka miodikodina le fo. Miodikodina dia lasa te hanana an'ity dia te hanana an'ity a, nefa le eo an-tanana efa mba misy kely. Izany rehetra izany dia noho ny tsy fananana fanantenana avokoa ao amin'ny tompo, noho ny tsy fiandrasana an'i Jehovah avokoa izany rehetra izany a. Ary tsy maintsy ho reraka isika raha vao ohatra ka hoe tsy mitandrina ao anatin'izany, ka ho antsika kristianina izay rehetra mihaino ahy amin'ity an'io ity a, dia te hilaza androany a, fa raha te hiazakazaka ianao ka tsy ho sasatra, raha te handeha ianao ka tsy ho reraka, dia za tena milaza aminao aza miala amin'ny fanantenana amin'ny tompo, fa izy ihany antenaina raha tena tsy te ho reraka ianao. Fa raha vao ny ankoatra izay tena tsy maintsy reraka ianao ry havana, ianao mety tsy fantatro mety manompo aiza ianao na manompo aiza, fa fanany fanomponan'Andriamanitra aza mahareraka anie raha vao tsy any amin'ny tompo ny fanantenanao e. Ary tena milaza aminao aza avapony izany, tsy maintsy reraka ianao, ary le niteneniko teo tsy maintsy hitady tsaratsara kokoa ianao, andefa izay eo an-tananao indray aza ianao mba hazona tsaratsara kokoa dia ho diso fanantenana. Fadisom-panantenana miantso fadisom-panantenana, fa raha ao amin'ny tompo ianao dia hiazakazaka ianao ka tsy ho sasatra, dia andeha ianao ka tsy ho reraka. Mpanompon'Andriamanitra maro no efa hitako any ivelany, fa hitako hoe ny zavatra mampaharitra dia ny fanantenana an'i Jehovah ihany. Na ty fiarahana amin'ny tompo ity aza tena mahareraka ity ry havana, raha toa ka tsy Jehovah no antenainao, raha toa ka mieritreritra ianao hoe andeha hanompo an'Andriamanitra fotsiny na amin'izao fotsiny hoe tena noho ny amin'ny fanantenako asa re, noho ny mahafinaritra anahy ilay fiangonana ohatra, na mety mahafinaritra anahy ny pasteur, na mety mahafinaritra anahy ny rahalasy anabavy, raha vao izany no hianteherana dia tsy maintsy ho reraka ianao ary miverin-dalana. Fa raha toa ka ny tompo ny anteheranao, atao fanantenanao isan'andro ny tompo. Efa nandray ilay fanantenana ianao tsara be izany, fa miantehera amin'ny tompo isan'andro, manatona azy isan'andro. Teneno ny tompo hoe ampio Andriamanitra hikolokolo ilay fanantenana atao anatiko. Ampio Andriamanitra mba tsy ho maimaika amin'izay rehetra ataoko, amin'ny asa ataoko, amin'ny asa fanompona ataoko. Ohatra kely raisiko aminao zao, ao anatiny atao hoe fanompono izany, betsaka amintsika angamba ny mety hoe maniry hanompo an'Andriamanitra izany eto a, ary misy ao anatin'ny école pastorale ny sasany eto. Fa te hilaza amintsika hoe na ny fanompona an'Andriamanitra zany hoe tsy vitany hoe manantena an'Andriamanitra fotsiny, tsy vitany hoe efa ao amin'Andriamanitra ny fanantenako rahalahy, fa tena hanompo an'Andriamanitra fa mila tsy maika izany olona izany. Mba milaza kely an'izay olona izay zany raha ohatra ka hoe ao amintsika sianao zany lizy na ny tenako aza ao anatin'izany a, na hoe te hanompo an'Andriamanitra tahaka n'inona ary sika tsy maimaika, fa azonao ny mahareraka ny olona rehefa manompo an'Andriamanitra le hoe te hanompo an'Andriamanitra manana antso, mandeha izy dia ohatra hoe tena reny le izy dia tonga dia anao zavatra be dia be izy, mandeha ny 5 taona na 2 taona na 3 taona, reraka le rahalahy avy eo. Satria nahoana? Satria maika izy, tsy hoe tsy nanana fanantenana izy, tsy hoe tsy tao amin'ny tompo ny fanantenany, fa ny zavatra tsy nitandremany dia ilay famaikana. Zavatra tsy nitandremany dia ilay famaikana, dia reraka izy avy eo. Ka dia samy mahery ao anatin'izany afatra izany, mety fohy izany kanefa mino fa manampy anao a. Raha tsy manana fanantenana ianao, manatona an'i Jesosy, fa izy no fanantenana mahatonga antsika mihazakazaka amin'izao fiainana izao dia tsy reraka. Teneno eo akaikinao hoe tsy reraka, hoe tsy reraka ianao raha toa ka Jesosy ny fanantenanao. Raha ho an'le okizay raha ho antsika indray zany efa manana ny tompo dia zao a, miorena tsara dia aza miova.
ary kolokoloa ny fanantenanao anatinao tsy miankina amin'ny eo akaikinao io fa miankina aminao rery ihany kolokoloa ny fanantenanao ary faharoa manarak'izay aza maimaika amin'ny zavatra rehetra na manompo an'Andriamanitra ianao a na manao asa andavanandro ianao a dia aza maimaika amin'ny zavatra rehetra fa kolokoloa tsara ny fanantenana dia miandrasany Jehova fa izay miandry azy ihany tsy ho reraka ary ndao isika hivavaka ao anatin'izany a ho ataontsika vavaka izany na dia fohy aza ny afatra na dia mety hoe mbola tsy tena manana vava malama afaka mizara aminao aza andro any mino kosa fa ao anatin'izany dia maray zavatra ianao anatin'ny tenin'Andriamanitra voalaza andro any dia ndao hivavaka sika rehetra ilaza hoe tompo ampio ahikolokolo ilay fanantenana ato anatiko tsy te hiverina tahaka ny olona tsy misy fanantenana Andriamanitra ô tsy te hiverina ho tahaka ny olona izay mety hoe maimaika indray dia hiverina ho amin'ny fanantenana zavatra hafa tia hanantenanao ny foko Andriamanitra ô amin'ny fotoana rehetra tia hanantenanao ny foko ao anatin'izao fandalovako ety an-tany izao tia hiazakazaka kanefa tsy ho sasatra tia handeha kanefa tsy ho reraka dao samy hivavaka sika rehetra amin'ity anio ity raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo